Beraba tompoko lasy tompoko vavy kafaninina indray no andorana anao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro indrindra moa fa makasika ny rivodoza Batsiray. Ho an'izay rivodoza zay ara dia tahantsika amin'ny sariny zanambolana ny sary izay azo farany makasika an'ity rivodoza ity. Makasikasika an'ity rivodoza ity kosa dia tany amin'ny 720 kilometatra atsinanan'ny Sainte Marie no nisy ny ivony tamin'ny 4 ora tolakandro teo. Raha ndrivotra niaraka tamoa dia 50 kilometatra isan'ora. Ny tafihotra kosa dia ho tafakatra hatramin'ny 100 kilometatra isan'ora. Raha mikasika ny fizotrany kosa indray ary dia miakandrefana somary tsy mandrefana hatrany ity rivodoza ity ary miamahazo hery amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Ahina moa zany ny diran'ny antanety ary vinavinaina hiditra antanety izy ny asabotsy ariva eo anelanelan'ny Vatomandry sy Mananjary ary tsara mariana ihany koa fa dia ao anatin'ny rivodoza zay somary mahery izy amin'izay miditra antanety zay satria dia lasa cyclone tropical intense ny heriny amin'izay fotoana zay zany hoe ny rivotra zany dia 300 kilometatra isan'ora. Makasika ny ity rivodoza ity ihany koa dia misy ny filazana izany miloko maitso ho an'izay rivodoza izay zany hoe loza fanairana dia any Antala, Analanjirofo, Toamasina voalohany sy faharoa, Vohibinany, Brickaville, Vatomandry, Manoro, Tanambao-Manapotsy, Nosivarika, Mananjary, Manakara, Vohipeno, Faravangana, Vangaindrano ary Taolagnaro. Nitoy amin'ity rivodoza ity ihany koa moa dia moan'ny anio zany ho an'ny rapitso ka hatramin'ny vatongavan'izay rivodoza zay dia misy ny filazana ho an'ny molotsiraka rehetrarehetra any an-dranomasina. Tsy azo atao ny miandrika zany satria dia efa misy sady ny alin-drano izay hoentin'ity rivodoza ity ka dia hahery ny ranomasina amin'ny ankapobeny ho an'ny molotsiraka atsinanana manontolo. Ny toetrandrontsika kosa indray dia raha amin'ny rapitso maraina aloha dia saika mbola ho maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana ny nosy na izany ara dia mandraondraona ny ilana tsanany avoatany manontolo mety isierika kely ihany misy orana malefaka aty amin'ny faritra Atsinanana, misy tandrivon-drahona kely ny molotsiraky ny faritra Diana saika mbola isy masoandro aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ny tolakandro raha ho an'ny rapitso kosa indray dia mbola voasaika maina ihany ny faritra maro manerana ny nosy aty amin'ny molotsiraka Atsinanana meva somary misy rahona mety isy orana manify zany aty amin'ny molotsiraka sy ny ilana Atsinanany avoatany. Misy tandrivon-drahona kely ny alina aty amin'ny tampany avaratra Nalamanga sy ny ilany atsinanan'ny faritra Betsiboka, mandraona amin'ny faritra Melaky mety arahana tandrivon-drahona ihany koa zany ny alina. Ahitana orana tandrivon-drahona mety arahana kotroka aty amin'ny tendrony avaratry ny Nosy, Diana, tampany avaratry Sofia ary ny tampany avaratry ny faritra Sava. Mbola saika hibalika amin'ny masoandro aty amin'ny tapany atsimony Nosy. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia tsy hisy fiovana firy izay maripana zay ho anatin'ny 3 andro manaraka fa isongadina kosa ny fiovana ho an'ny tontolo andron'ny zoma indrindra moa fa ho an'ny maripana ambony ary dia tafiditra ao anatin'izay aty amin'ny faritra atsimo andrefana izay nahitana hafanana mihoapapana ilatsaka zany ny maripana ilatsaka tanteraka manomboka ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro. Raha ny makasika ny rotsakorana ho an'ny tontolo andro ny alakamisy kosa indray dia efa anorana amin'ny ankapobeny ny molotsiraka manontolo tamiditra ao anatin'izany ilana tsanany avoatany mety efa isy zany ny orana miatoato aty amin'iny ilana tsananany avoatany manontolo iny fa ny aty andrefana aloha dia saika mbola ho maina amin'ny ankapobeny. Maripana ao anatin'izay alakamisy zay dia 7 ny faritra avoatany, 13 ka hatrany 9 ny ambany indrindra. Ny molotsiraka Atsinanana moa dia latsaka 9 izay maripana ambony indrindra izay mbola mahatratra 30 ka hatramin'ny 30 kosa aty amin'ny andrefan'ny Nosy. Ny ambony indrindra kosa aty atsimo dia 30 degré Celsius. Raha ho an'ny zoma kosa indray dia saika ahitana an'izay orana izay avokoa ny faritra maro manerana ny Nosy somary miatoato izay orana izay ho anatin'ny tontolo andro ho betsaka kokosa kokoa ny rotsakorana aty amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy atsimo Atsinanana aty mahazo an'iny Hotomantsihatra iny Iorombe ho an'izay tontolo andron'ny zoma izay indrindra moa fa ny alina mbola somary maina kosa ifandimby ny rahona sy masoandro aty amin'ny molotsiraka andrefan'ny Nosy rehetrarehetra iny.
raha ny maripana ho an'ny zoma moa dia tafalatsaka hatramin'ny 5 aty amin'ny faritra Boatany atoraka izany koa Motsiraka Atsinanana 7 aty amin'ny tapany atsimo iny ny aty andrefana dia 8 ka hatramin'ny 30 izay maripana izay any ambony indrindra zany dia ny faritra Sofia ho an'ny zoma araka amin'ny 30 degré Celsius. raha ny tany falitony-rivotra aty Antanandehibe kosa indray no resahana dia nahitana fiakarana izay tany falitony-rivotra izay teto Antananarivo nandritra ny farany herinandro lasa teo saingy efa manomboka midina indray zany amin'ny fiandohan'ny herinandro izao. Saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetriny andro anatin'ny 3 andro avy izany no jerena dia vinavinaina idina ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tany falitony-rivotra eto Antananarivo. Makasitraka antsika rehetra anaraka izay hatramin'ny farany indray ary manasanao hatrany anaraka ny vaovao amin'ny mety ho toetriny andro veloma tompoko.